Fa lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray amin'ny alalan'ny fampiasana ny teknika mpambolena manara-penitra dia fantatra fa ny tombo avo roa ny vokabary ao vakina karatra. Ny vohitra moa izany nandritra ny lanonana fanolorana ofisialy ny karazam-bary vaovao na taty atsika atsona hoe FOFIFA 183 sy 184 toa jerentsika ary ny sary. Mitombo avo roa eny ny vokabary ao vakina karatra amin'ny alalan'ny fampiasana ny teknika mpambolena manara-penitra. Isan'ny vohitra zany nandritra ny lanonana fanolorana ofisialy ireo karazam-bary vaovao mahataty atsika atsona hoe FOFIFA 183 sy 184. Natolotra nandritra fotoana ihany koa ireo fitaovana ara-pambolena moderna maro samihafa narahina fiara tsy mataho-dalana. Nisongadina zany nandritra ny fidinana tao Antsirabe ny araha ministera fambolena sy ny tale generalny Africa Rice. Raha fehezitra amin'ny teny fohy dia ny andro androany no natokana ampahafantarana ny malagasy rehetra indrindra ampahafantarana ny tantsaha mpamokatra fa tena efa tonga eto amintsika ary efa miara-miasa amintsika ny Africa Rice na ny centre du riz aty Afrika na atao amin'ny teny gasy tsotra zany dia hoe ny fohy be fampiroboroboana ny fambolem-bary aty Afrika. Ny tale generaliny zany fohy be zany mihitsy ny tonga eto Madagasikara ary mba hampahafantarako antsika malagasy rehetra fa tena niraisitsika malagasy ho zava-dehibe zany dia vao tonga teto Madagasikara io tale general io dia noraisiny filohan'ny Repoblika Eradjonary Mampianina tamin'ny Afakmaly tany amin'ny lapany Yavolo mba anaporofona fa zava-dehibe ho antsika malagasy fampiroboroboana fambolem-bary. Vokatra ny fikarohana nataon'ny FOFIFA no nahafahana namoaka 83 sy 184. Raha amin'ny ray taona na ray taona sasany zany ny karazam-bary mahazatra atsika dia ireo karazam-bary dia kosa dia afaka manome avo roa eny zay na mihoatra noho izay azy. Toka voaja tsara ny le ataontsika hoe itinéraire technique na le fombafomba rehetra tokony tanterana rehefa mamboly an'ilay ireo karazam-bary ireo. Ny zavatra farany tsara dia foezaka ireo ino zany ny ataontsika ny cycle zany dia fohy izy io ary zany hoe malaky miakatra malaky masaka ny vary. Natsapa ireo tombontsoa azo avy amin'ny alalan'izao fanampiana maro samihafa zao ireo tatsapam-boly ao vakina karatra. Zava-dehibe ary tombontsoa ilay eto amin'ny tatsapa mokatra eta commune Mobary ny fahazahoana n'ireo fitaovana izay hoentina mamokatra ireo. Fa azo lazaina ampy le teknika satria ireo le avy amin'ny FOFIFA dia efa tonga eny toerana manome ny toromarika rehetra momba le resaka fambolena. Vokatry ny fiara-miasa miaraka amin'ny bada ny gouvernement japonais amin'ny alalan'ny Hijika ary ny Africa Rice sy ny ministera fambolena izao fanampiana izao. Tafiditra ao anatin'ny politika napetraka amin'ny ministera fambolena ny fampiroboroboana ny fiahiana ara-tsakafo eto Madagasikara.